Nananakory nanakory nandeha nanaya fitiavako anao ty tsavony fanao tiako na maromaro volagno itety kampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amy fiaragna aminao na homorana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo signy bebe falandate ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohine atsika ko mifampatohy mbola tsy vita ny resaka fangana raha tsy mainka andray mila atao mazava ny kontsika sy alahy ka reny efa nitantarako anao reny daholoko de laha ty mitady fetsifetsy ohatra ny arirariran'ny lahy fotsiny
aiza kosa ka efa impiry zao no naveziveziny lahy. tena tsy mivadika aminao zany raha sefa tena sérieux zany. Ka inona ary ny tsy tonga dia amezan'ny lahy zao dia tsy mifanarakaraka. Fantatra angela fa nahavita fery ilahy efa nahazo. Ka le vola mihitsy mbola tsy voaray. Inona ary no meko anareo eo? Aza mandainga letsy a. Maninona fotsiny raha tonga dia tsorina hoe nataon'ny lahy aiza. Vero, doktera! Zay fa maika ataovy engakaingana. Orana fa tena ezaka farany sisoko mihitsy. Ok, hitako ny adiny lahy. Allô? Maninona? Dia maty ve? Ka mbola voatsabonina. Misy rafity. Aizizy. Ka aloha tsy fantatra fa mbola misahirana aloha izy mitritra an'izany. Mario Resy. Patron fa izy raha vita an'izao e. Aza-pisana anatsoiny izy. Azafady aloha ianao. Zao ve ianao vao mba mahatsiaro azy? Tena tsy mbola mino fahafatesany aho ah. Ohatran'ny raha lahako mifandraisako an'iny. Ka maty ve moa iverina tsoa? Na zany aza dia tsy mba nahita ny endriny farany akory. Tsisy fanomezan-tsiny zany. Aiza veranga dia tsy mba nisy nampandrehana akory tamin'ny fandevenana. Heverina efa lasa lavitra ianao. Ka na zay aza anie tena niady reratra any amin'ny hôpitaly. Salut Ndry. Salut. Mafery fa tsy tonga indray. Za kokia mbola sahirana be zany namboatra an'ireto dossier reto fa zay ilay izy vao tena complet tsara. Complet reto? Ie. Dia ahoana? Ka madama zao mbola tsy eo. Dia tsy hitako izay havaly Ndry. Zany ve? Fa mba mety misy fanantenana ihany ve kiny tafidira kiasa? Zay zao no tsy haiko. Fa miankina amin'ny daholo. Ka na za koa renge vao nandray ny antson'ny Mario dia niazakazaka namonjy teny amin'ny hôpitaly fa efa tsy teny intsony izy. Ka ny maty ary ve moa zany dia tsy ho alevina. Dia izay zany tsy maintsy nandevenana azy ny ampitsony iny. Tena miala tsiny. Tsy hevitra avy aty aminay iny fa avy any amin'ny fianakaviana. Ry zareo no nanao fandaminana rehetra. Eny e. Dia efa izay moa zaniko. Dia mamelona eny an'orinasa sisa no azo atao. Eny e, fa aleo ngamba tsy aty tsika miresaka zany. Fa miora. Mino aky za fa mba endry tsara mandresy lahatra amin'ny madamanareo.
Eny e, za ngefa miezaka aminao izay azoko atao aloha e. Fa le izy koa hoe travail de vacances ny lundi dia izay zao mety tsy anekeny azy. Ka tandry aloha tena tonga dia miasa mihitsy Fa ngandry tsy anatra tsony? samy ity tsy afaka manao fianarako tsony e. Bonjour daholo. Bonjour. Fa hono indriny tsy hanao ny fianarandry tsony? Tena efa lasa sahirana be zay zao. Dia na mama raha tsy mahavita ny collageko par mois tsony fa miezaka be fotsiny izy. Ndraiky e. Na za koa raha ny eky mba te ho tody hatramin'ny farany nefa tsy afa manoatra. Mampalahelo ako ndry. Fa za mora kivy izany. Thank you. Zay fa courage foana. Merci beaucoup. Dia hono Bovina zany tokony miverina aty amindry. Miresaka madama aloha dia avy eo za miverina any amindry. Hey, ok are. Ye, merci beaucoup Kia, dia miala tsiny na nelingelina. Ndry koa. Zay fa mampamangy mama farany. Bye bye. Bye. Bye Kia. Bye. Dia raha mahita tsara na dia niasa nataony ary ary reny ny taratry ny fahaiza miara-monina atao anatin'ny fiarahamonina misy azy. Na za koa aza mopera dia tsy mety mino foana hatramin'izao. Vero zavatra tsara ny fanapitrany tamintsika noho izany mila tohizany reny. Ka tampoka loatra mopera. Eny e, somary sarotra aloha ny anetensika tamin'ireny zavatra mitranga reny kanefa zay maha-olombelona atsika. Akasiparana anie mopera no nahafaty mivadiko e. Amin'izay mbola misy olona samy manome tsiny ahy ihany. Ny amin'inona? Tsy nahafahanay nampilaza ilay olo-pantaniko. Tsisy tsinonareo mihitsy zany ny olona koa moa samy manana zavatra eritreretiny sainy ary efa mba fantatra moa zao ny tena marina tamin'ireny fisehony zavatra tao aminareo reny. Tsisy nanatro maso moko sady tsy ampiverina amin'ny maty zany. Eny e, mahireza fa mivavako anareo mandrakariva. Fa mba misy fiangaviana mopera. Lita! Fa makaiza foana nareo e? Aza mandainga? Ina sao zany? Tsoke fomaly zany fa mba misy tikany kely. Matsiravina. Sao raha ohatra ka tonga tamiko eo neny ka manontany anahy dia teneny hoe tsy hitako fotsiny. Zay ampy. Dia mbeny tsara ny tanàna. Tsy laiko mampidipiditra olona eo. Ke ahoana raha misy mpamangy sa raisiko an-tanana? Mieritreritra izay hoe anao lamesa amin'izao faheritaona nahalasana an'izao.
dia mba hankinina aminao ny fandaminana. Tena zavatra tsara zany a. Dia amin'io fotoana io koa no ampahafantarana an'ireo olona izay tsy tratrantso tamin'ireny fotoana ireny. Dia arareo ny tompony anjara amin'ny fanomanana an'izany. Aleo fa alamina miadana any amin'izay ary. Ary mba manao anao zao ilay zanaka vavy iny mba matanjatsaina tsara. Misy fotoana izy tena mahatsiaro fahabangana dia lasa verivery tia izany indraindray. Tsy amin'ny fitiavana dia manahirana ilay mitaiza azy. Tsara manakaikikaiky azy bebe koa ianao zany zao manomboka izao. Efa manao izay afaka mihitsy aho mopera. Fa ny asa koa tsy azo antao ankilabaoko. Eny e, mahereza dia mivavaha mafy. Tsisy olona fotsiny aho dia vita hoe. Mazava zany, mba mila mitazona mémoire amin'izany tena folo hafaly zany a. Inona? Mato miselona koa, mba mivazony kely fotsiny. Aza midaladala. Masa masika be no zany a. Tsisy tsotra ohatran'ny simple nefa. Lasa raharaha tao. Ahoana koa lesy ty izy. Tena ngano hitorina viso parkely io. Zany. Manene telefona an'ilay? Savy anao io fa tsy. Ahoana? Tsy vola miditra io fa vola mivoaka izy. Resa lesy ty toatra mafoana sy. Telefona an'ilay ty? Kora nga mandrevaka tsy. Vetivety fotsiny ngano. Dia izay mbovao mon père. Sahirana tanteraka izay mianaka. Tena mila mitady vahaolana zany ianao manomboka izao. Nefa aiza? Iza no hitarainako? Aza manao zany ianao mamafara. Tsarovy a, fa Andriamanitra eo anilanao mandrakariva. Zao na amin'ny fianaran'ny Iray raha. Tsy haiko tsony. Fa ahoana? Tometraika eo amin'ny fiainan'ny fahasairanana mentsady aminay. Ka na iza raha ve tsy ametra-panontaniana amin'izany fahasairanana eo aminareo mianaka izany? Ie, efa lehibe izy. Ary tsapako ny adi-tsaina ao anatiny na dia tsy manontany amin'ny vantana ary izy. Allô? Allô? Ratsefo? Ohatran'ny antso ahy ianao dia tsy voarayako mihitsy fa azafady. Ka miandro ny vaovao an'lahako. Tena mbola tsisy ambara aloha hatreto Ratsefo. Olty e, sao dia adino lany fifanarahantsika. Aiza kosy. Tsy tiako ny ataon'ny laritolotra. Manararoatra amin'ny fahatsorako lahy mahita anahy tsy miteny. Izay koa masarotra amin'ny toerana misy anao io a. Fa ahoana mon père? Ka nareo mianaka ny tokony ara-iasa amin'izany fahasairananareo izany. Fa ianao moa efa nisafidina ny ray tanana ny fiainanareo na inona zavatra miseho. Lalina ty mon père. Fa inona moa zany mahasakana anao tsy laza ny momba ny zaza iny? Efa nifampiresahantsika koa zany mon père taloha. Za tsy hiverina heritreritra an'izany intsony ka. Manahy. Hoe ianao indray no mety mahazo tsiny raha fantany izany fasehony zavatra rehetrarehetra. Efa taona maro ny etrehako an'izany ary misy antony manontotso mbola mitsotra amin'ny marina. Dia ahoana zany zao ny fiainanareo? Sa mahita vahaolana ianao? Tsy haiko tsony.
tsika tsy manao an'izany oviana ary any namitaka anao izao ataony lazaoko manao sambo milentika fotsiny le vola eo ampelantanana mihitsy ry rasefa mbola tsisy na ny ame an'le izy mitsipotipotika aza ohatra mamenatra ihany mitsipotipotika mitsipotipotika ahoana miveriko fa mba ety le seraka itsy samba nietreritra hanodina vola kay midofotra daholo zay atao rehetrarehetra tsy andany andro ian'ny fanazavany lahy fa mitediavy lahy moa ihany dia alefaso ny volako eno dia mba raisy io telefônin'io fa tsy zany rena asian'lahy miasa saina ok oray Ampiantso an'ity candidat ity ina tetsoko andria. Io nandefa demande ve? Ie, iny lehilahy iny aky no naresy lahatra. Dia ahoana? Dia atsondry izy dia atao andrira-pitso maraina ny rendez-vous-any. Ay, voaray. Fa madamo nisy an'ilay ankizy niresahako anao ino Iza ankizy zany? Tonga teo izy nanatitra demande fa ianao mbola tsy teo. Mieritreritra tady asa ato amintsika hono izy. Tadidiko. Avandrimo? Aza atao hoe mpihavana. Fa namana tsy mifakafo izay dia efa mifampitondra ohatran'ny mpiravavy mihitsy. Ka manala salany aky ny postany. Zany ve? Sady tsy mbola mianatra ve izy iny? Ka tsy afaka nanontsona hono izy. Dia satria sahirana be zareo, izay nahatonga anazy naleo tonga dia mitady asa avy hatrany. Fa izay asa omentsika eo dia mety amin'ny daholo. Hitandry, ny an'ny orinasa zany dia izay priorité aloha. Na dia hisarika mivezivezy amin'ny famitana fianarana io arany aky dia manahirana. Fa zany hoe fa eo aloha ndrimo zany zao. Ia, eny ary. Fa azoko atsorina foana izy rehefa misy rahantsika azy. Ok. Fa tsy zao kosa aloha. Ok, azo. Ia. Efa en braony eo ngaky monsieur Afera. tena mila vita fitaina iny beto. Sino fa mandeha? Aizy io. Fa misy pièce vidiana fotsiny dia ipetaka aminazy dia milamina. Fa le client antsoala teo? Client hafa mihitsy iny. Fa zao tena mila manangonango mbola mitaditady vola mihitsy aloha tsika. Fa ahoana? Le olona le ty tena tsy te halala zay problème manlanza mihitsy. Ny azy ihany no fantany. Faly anao pressinina fotsiny isan'andro san'andro zao. Nareo ny toko hoe fa milamina be. Toko hoe tsisy problème tsy. Tsy anasa ary tsy fidiny lesy. Tsisy an'izany tsy anasa tsy fidiny zany. Asa be dia be erany tapitany eto io misy fa ny akamoniny betsaka. Aza miteny an'izany kosa lava hitalahy fa vezivezeko teo le. Hono ale ty. Ary nanao anao marina le orinasa le hoe na le Allah. Tsy hita zay marina. Jusqu'à jour mbola tsy niantso mihitsy. Tsy hoe voaray na tsy voaray. Zay le mahavoan'le eto an-tanàna zay. Ny olona mianatra indray ny taraiky. Atao ahoana? Politika jiaby reo. Alà zany vao tsy mahalala olona ambonimbony dia eo lahy miantona eo. Fa hono mohanina valy ty. Ahoana ozy izy le razoky le niteneniko tamin'lahy iny?
Ohatry mbola tsy tonga ao izy. Tafaraka teny amin'ny fasan'ny Simon mantsy zay tankeo. Nanina teny? Tadidi ny andro nahafatesany Simon. Herintaona lasa zay. Zany ve? Fa aoriana ny ainako tamin'izany a. Tena hoe nofo ratsy mihitsy. Ohatry ny azoko an-tsaina mihitsy. Na ny mandray ny asany aza ny tena mbola sarotra. Ka ianao ane manana monsieur Rafidy, afaka manampy anao eo izy. Ohatrany tsy niantso, mbola tsy niantso mihitsy izy. Tonga nga dia ataboy ihany. Fa ahoana indray? Olona mampimebe saratra raha miasa be. Zaho aloha tena manomboka zao tena manova fotom-pisainana mihitsy a. Rehefa tsy fanampy amiko dia velako any koa, za tsy miraharaha zany. Za zany amin'izao tena teneniko an'la tsara. Tsy miasa saina n'izy zany a. Tenako ihany fantatro manomboka zao fa totrany za koa vao mafy eto. Eny. Hitantsika. Dala aloha vonjay ny asantsika. Eny ary? Ndry tena ke aveko fefaniova numéro mihitsy e. Iova numéro agnino mais te ho tapaka sotro fihinanana. Zany, Sara aveke efa ni-insiste be ohatran'ireny reny zay vao mba nahazo andry. Apelanao jiaby reny hitako fa za mbola nisy sera kely nataoko zay. Zany angahako avao fa nareo tsy mahatsaro ana mihitsy. Aiza kokia. Ery miora zao tsy efa tafa be amin'izao. Ndry tiky ilay tsy mamiova mihitsy ka. Marina e. Efa ela be ny angana resako anazy zay miasa. Nanova vao any Ndry ihany e, mba hitantarao kely za. Betsaka be mihitsy vaovao fa nareo tsy hita. Atsika zao tokony manarazy kely avakeo. Tena tsy mbola mahasoto amin'izany mihitsy ny aky za. Zay ny aky amin'izao tena efa lasa sahirana be. Nganareo misy problème. Tsy haiko mihitsy izy zay fa disoko anantenany Iray lany. Fa ahoana aky? Efa niezaka nandresy lahatra amin'ny madama ihany aza. Tsy tafy e. Teknisiana hono tedavana. Ka ndray. Palahelo kizay. Taraina mafy mihitsy izy hoe mila miasa hono izy. Anga dia tsisy postage nametrahana azy mihitsy ny tato. Raha ny fahazoko an'ilay tedavana dia ohatrany hoe zao plastika zao no mety aminazy. Sarotra be izany. Fa ahoana aky? Ka ny ray amintsika sindriva izany. Ka izany mihitsy mampisalasala madama. Nidirana tato araka efa nanahirana. Ndry kosa aloha tsara chance mihitsy. Fa tsy azoko aky hoe inona ary mahatonga zareo ireny lasa sahirana tampoka teo. Tandrila association nanampy amin'ny mamatany ivelany taloha. Tsy afaka manampy anay tsony. Dia ahoana izany? Dia izany efa teneniko Andry izaniko. Ny pension mamany aky tsy ampy ivelomanay ny anaka e. Tena lasa sahirana be zay. Mila mihetsika anao sao taraiky akeo e. Tena marina mihitsy aky izany tena Andry izany a. Za hita Andry io any zao avy any ampiasana miora aky e. Nengavy anazy za sao dia mba afaka miresaka amin'ilay patron n'andro zareo izy. Mba apiditra ana hiasa ao. Fomba fijerinao alongany a, mila ovaina. Anao tsy voatery andandana amin'ny patron foana. Andry ve ahoana e? Aiza kina hitako vola raha tsy hiasa. Anga voatery mandeha bureau dia tsy maintsy hoe manam-bola. Fa ina moa ny asan'ny mamany? Sage-femme efa retraité mamany.
dia mety tapaka izany ny pension. Raha fitantaran'izy ela dia ohatrany hoe mamafara le fitaizazy iny zany mahazo fanampiana. Misy izany kamboty. Kamboty izy. Izao fa raha volaniko aminao a, zay keo io a, appel fogna tonga dia milatsaka akato vola. Zay ilaiko. Hoadre, tsy mino an'izany ianao. Anao marina ka. Fa inona aloha le asa Andry e? Miasa saina kely fotsy tonga dia milatsaka amin'ny paopy. Miasa tena izany Andry raha azoko tsara. Toe-tsainanao alongany mila miova. Tsy azoko. Zaka iny tsy mba mitady izany fa tadiavina ny kaopy ndre. Zay vao azoko. Fa zao a, problème anao zao réglentsika. Mandreraka be na mieritreritra ananjy. Sady izany angana volanin'olo fa viavy maditra izany hoe sentimental be. Tia alongany. Sao dia tsy mety eky izao tia ka. Ity alongany dia antsovy zako fa misy problème anao. Merci beaucoup araiky saotra betsaka Andry izany. Bonjour tonton. Miaro vola. Elaela indray ry vao hita. Ary aiza izany? Misy zavatra aleako kely. Nga tsy mianatra. Sa vacances sa? Manenjika akory fotsiny a sisa amin'izao ka. Corinne. Langue sy informatique. Reny vetivety e. Fandry moa izany dia tsy mba mieritreritra ny andimby ny dadanareo mihitsy. Resaka fitantanana ve? Tsy andany andro amin'izany a. Ohatray. Sady efa mamono mitana ny lakile ao dia izay ataony ao. Karaha ny rythme tsy havita mivita amin'ny Monsieur Simon mihitsy izy ko. Nareo roa miasaoko. Ary maninona marina moa indriny tsy niaraka taminy teo. Taiza? Nanatra voninkazo tery amin'ny fasan'ny dadanareo ko. Akaretim-po fotsiny ny andehanako any. Alahelo efa mikatony ity ve dia mbola hosikafana indray? Nga moa izany fa mba fahatsiarovana azy fotsiny. Efa tapoako fotsiny izy dia izay. Dada nge matimaty foana fa tsy fantatra hoe ahoana e. Reny no atao hoe tampoka tsy mahalehilahy retsy. Fa eritrereto ihany le teniko taminao teo Le hoe ahoana? Aza dia ankinina loatra amin'ny mamanareo ale orinasa sao dia ho maty momoka fotsiny ny heri-pondra amin'izay. Fa inona mahatonga anao miteny an'izany? Ka tamin'izay nanorina ny orinasa io tena nanana vision lavitra be mihitsy raha tompoko lahy. Ary raha te hahatratra an'izany objectif izany dia tena mila fandavan-tena goavana. Aleo manaraka tsika miresaka tonton. Ay. Dia mba tsy pazany maman izay mety mapetipety sy mahatsara anazy e. Salut daholo. Bonjour chef. Tena arakaraka ny namaiky ty vao maika nahatarako. Fa ahoana? Variana resaka tamin'ny Arvola. Ary elaela marina izy iny tsy nandalo taty. Mety variana amin'ny zavatra hafa. Mastonareo? Mastonareo. Tena ela be a. Tompo izany. Zay aloha efa saika lasa fa nieritreritra kely fotsiny. Koa tsy nandeha. Volako ngany niala. Ndry koa izany. Karaha-panondron'izany dia tavindry atao antoka any. Dia rehefa tsy etsony izany dia ahoana?
Zay aloha tsy mivaova mpanazatra zany. Nareo ara manary amin'ny sarotrako. Aza mba atao an'izany kosa e. Hitako navela hiady rery teo fotsiny ny olona. Tampoka ny aky tsy mahalehilahy. Sady resaka efa firy tomaty zany ny Indry. Sady zay nge tonga tany ohatra ny tsisy laivy akory tao. Tsofirano mopera fa nanota ary tsy tadidiko ny fotoana nakanisako ny kofesy teto farany. Lazao ny fahotanao ry zanako. Tena natongavako androany mopera dia ampafantatra anao fa tonga ny fotoana. Miainanao ary zanako. Fa hono ahy. Ahoana tokoa aloha reny razana tsy nitoman'iny ireny dia nasitrika. Zay aloha tena nalahelo. Aza mety tsara vela tsy eo. Tamin'izy accident ara tsy tany akory nareo. Tsy ho avy eo angamba baheko fahitanareo tsara zany. Mopera, tsy ny lasa vitako ny kofeseko aminao fa ny fahotana taoko manomboko zao. Nga? Iza marina aloha miaraka amindry ity. Miaraka be dia be fa le rana mihitsy ny tsisy. Tafa ihany azy zany. Allô? Allô? Avy aty amin'ny société tombotsoa antso anao? Ay, manao tompoko. Manaona tompoko, monsieur Tsory? Ie, izy indrindra ka. Afaka makaty amin'ny bureau ve ianao raha pitso maraina azafady? Fa hono? Nivaly anga le fangatana? Mbola manao entretien ka. Ay. Dia amin'ny valo mety aminao? Tonga aty amin'ny valo maraina ianao? Tsy maninona ka. Nalohan'izay ara mety efa tonga any. Ok are, aza tara? Ie. Ok, eny ary eo. Ie, misaotra madama. Mademoiselle ka.
À votre service, madame. Zao ve le olona miambina? Azako ara-boagagako. Ohatra ny restoro azo teo. Zay marina lazaina. Ka ohatra ny tsy natao an'le vétéran le izy a. Le 24 heures sur 24. Le 7 jours sur 7. Aleo hijanona rehefa tsy vita. Madamako. Eo tsisy olona tsy azo soloina izany. Mba torapony ahiny fa tsy fitakinako. Raha ny zavatra nitranga teto aloha, tsisy atahoranao zany. Mandry fahalemana ny tanàna. Nanokatra amin'ny elanao teo. Hatramin'izao nahitaitra teo. Tsisy olona niditra teo. Tsisy alika ny vovo. Tsisy nombonanao Kalozana natory. Toromasina koa iny madama. Nalalitra aza. Mampiratra. Lasa voay mivavahady fa ao miaro vola zany zao. Saiza tokoa moa izy teo. Hitanao zany? Ka hitako ny nandanany. Fa tsy fantatro izay nalehany. Dia tsy nanafatra. Malitsy niova hono. Itety kampisaraka ndray hino raha handalo zavogno amin'ny fiaragna aminao. Na omorana mafy na mangidina mamy, za tsy ale ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty. Fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady. Ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty. Tsisy tohine. Ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty. Fampisaragna avy amin'olo zegny bebe fa landady. Ko fankaratsegna ataon'olo atao karaha Afera Maty. Tsisy tohine.